sommes vraiment très heureux puisque Jésus est avec nous. Am'izao fotoana izao. On vous salue aussi, vous qui êtes présents à la maison. Amin'ny anaran'i Jesosy zay ho ataon'Andriamanitra amina eto dia ho ataony aminareo any tokantrano. Au nom de Jésus, Dieu fera tout ce qu'il fait ici chez vous. Fisoratsen'Andriamanitra dia andao hiteka mafy dia mafy ho azy izy. Pour remercier le Seigneur, acclamons très fort. Halleluja! Alléluia. Ny androandroany andro mafaly Aujourd'hui, c'est un jour de joie. satria araky ny efa namarako taminareo dia nanokana telo andro isika zoma sabotsy alahady. Puisque, comme je vous ai déjà dit, nous avons consacré le vendredi, samedi et dimanche. Io reo telo andro reo dia nomena anarana hoe telo andro amonjenatsika ho afaka amin'ny herin'ny osina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Puisque nous avons nommé ces 3 jours comme 3 jours de libération contre les esprits de mort et la malédiction de mort. Faly be mihitsy izahay zay tonga teto tamin'ny zoma sy sabotsy. Nous sommes vraiment très contents quand nous étions ici le vendredi, Tena faly samedi. be izay satria Andriamanitra tokoa no nanafaka ny olona tonga teto hiala tamin'ny herin'ny osina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Nous sommes vraiment très contents puisque Dieu a accompli la libération vis-à-vis de l'esprit de mort et de la malédiction qui apporte Ary la mort. androany dia mbola hiasa tahaka izany izy. Et aujourd'hui, Dieu agira ainsi aussi. Ary androany dia motsitra te izay mpanompon'Andriamanitra fa ianareo rehetra zay tonga eto dia ho velona avokoa zay rehetra maty amin'ny fiainanareo. Et aujourd'hui aussi, les serviteurs de Dieu vont lâcher des paroles consistant à dire que vous êtes tous vivants et tout ce que vous allez faire. No zany toananareo a ny iny fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra androany. Ainsi, je vous invite à croire que Dieu agira dans votre vie aujourd'hui. Andao ary a ho mihetsika mitarika fiderana ny fotoana dia izy no hivavaka ho an'ity fotoam-pivavahana androany ity. On continue le culte alors et on donne la suite à la conductrice de louange. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Alléluia. Oui Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ce 3e jour. Comme dans la Bible, il est écrit le 3e jour, tu as ressuscité, tu as vaincu la mort. Et pareillement aujourd'hui, ce sera pareil. Nous allons être totalement vainqueurs. Et c'est pour ça que nous voulons te rendre grâce. C'est pour ça que nous voulons te louer, t'adorer, te donner tout ce qui t'est dû, Seigneur. Remplis ce lieu par ta sainte présence. Remplis ce lieu par ta sainte présence, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Sois le maître de ce culte, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas par nos propres pensées ou notre intelligence, mais que ce soit toi qui diriges toutes choses, Saint-Esprit. Nous t'invitons, prends ta place. Prends ta place en tant que chef. Prends ta place, Seigneur. Sois élevé au plus haut, sois élevé au plus haut. Nous sommes venus ici pour toi. Nous sommes venus ici pour t'honorer, pour chercher ta face. Nous ne sommes pas venus pour nos amis, nous ne sommes pas venus pour le pasteur, nous ne sommes pas venus pour nos équipes, mais nous sommes venus pour toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons te voir, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons être à tes pieds, nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Et nous te supplions, agrée notre culte. Nous te supplions, agrée notre culte, Seigneur. Que tout ce qu'on fait aujourd'hui soit agréable devant tes yeux. Agrée notre cœur, agrée notre âme, agrée tout ce qui est en nous, Seigneur. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Amen. Andro fafirmo androany, andro fahatelo. Tao amin'ny Baiboly tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana Jesosy. Androany koa tena hitsangana daholo izay rehetra maty teo amin'ny fiainanao. Le 3e jour, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. Fa androany ny andrasan'i Jesosy amintsika andao sika hiderana azy satria
tamin'ny alalany zavatra rehetrarehetra sady zany ve izy no nanazerany herin'ny fahafatesana rehetrarehetra no zany mendrika izy ny hoderainy sady zany asandrato ny tananao tananao anankiroa dia manomboka amin'ny te hafa ho an'i Jesosy ary ao fisaorany zany rends grâce au Seigneur rends grâce au Seigneur parce que c'est de lui que vient toute chose. Woo! Okena tena ifaly androany satria azonao fahadresena. Amen. Fitunjana si fanzakana Panarecha eu ansuruka Fananjesiana Resni fasana Resini fasana Fanzakana tiana pata Di pela fanzakana Tiana pata pela Nazerana fanzakani Nazerana Fanzakani Aisina te rendre gloire aujourd'hui. Parce que c'est toi qui as vaincu toutes choses. C'est toi qui as la clé de la vie et tu nous l'as donnée. Alors nous sommes tellement reconnaissants qu'on veut juste te dire Hosanna Wana. Hosanna Wana. Hosanna Wana. Hosanna Wana. Hosanna Wana. Hallelujah. Hosanna Wana. Hosanna Wana. Alléluia. Mystère Najemacha. Il y a un verset qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 qui a dit: et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
dia ataontsika inona moa zany inona ny tombontsoa azitsika raha manana ny zavatra rehetrarehetra tsika velontsika velona ny ara-panahintsika velona ny asantsika izay rehetra ananantsika ny fianakaviantsika andao amena anazy zany andao tsika hiteny hoe velona ho anao a Jesosy a raha natsanganao ny zavatra rehetra tamoako dia ho anao ihany zany. Est-ce que tu peux juste lever tes mains aujourd'hui et dire au Seigneur, je vis maintenant à présent, mais oui, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux que le royaume de Dieu profite de mon vivant. Je veux que tu sois le premier dans ma vie, Seigneur, dans tout ce que je fais. Prends la place dans ma famille, prends la place dans mon travail, prends la place dans mes études, prends la place dans ma finance, prends la place dans toutes choses. Je remets entre tes mains tout ce qui est en moi, Seigneur. Parce que ça ne sert à rien si j'ai toutes choses alors que toi, tu n'es pas dedans. Jesosy a raisy ny toeranao eo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha novelominao ny fiainaka, raha novelominao ny fanahiko, raha novelominao ny ara-bolako, raha novelominao ny fianakaviako, ny relationko rehetrarehetra, dia aoka ianao ny anana anjara toerana voalohany ao anatin'izany rehetra zany. Jesu Ravela Jesus te vela ho anao rehetra. Jesu mino anao. Jesu mino anao. Jesosy tokoa ve ny lohany amin'izay rehetra ataonao? Manana ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? Raha manana vola ianao ohatra, Jesosy ve ny lohany ao anatin'izany? Raha manana reny ianao, raha manana fahaizana ianao, moa ve Jesosy manana anjara ao anatin'izany? Seigneur, nous voulons te mettre en première place. Nous voulons te mettre en première place. Funanay anao Jesosy ny hatramin'izay, mety hoe nandevitra ianao, mety hoe nataonay option ianao. Fa androany izay te hiverina aminao. Tena hoe te hiaina ho anao.
Ty ametraka anao ho lohany. Ty ametraka anao anatin'ny domaine rehetra amin'ny fiainanay zay Jesosy. Raiso ny toeranao. Tena aka ho tanteraka aminay ilay tenao hoe tsy izay intsony no velona ao anatinay ka anao izay tianay. Fa ianao ny velona ao anatinay. Ianao ilay fiainanay Jesosy. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Say something vie, Seigneur. Alors je t'offre tout de moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, ma vie, prends tout ce qui est en moi, Seigneur. Fais ta volonté dans ma vie.
que ta volonté soit faite dans ma vie. Tumpuoyana, Nyatumive lupaku. Tumpuoyana, Nungatu Zamua. Nuarinawa, Itubieti Kamina. Tumpuoyana, Nyatumive lupaku. Tumpuoyana, Nungatu Zamua. Nuarinawa, Itubieti Kamina. Tumpuoyana, Nyatumive lupaku. Tumpuoyana, Nungatu Zamua. Nuarinawa, Itubieti Kamina. Nuarinawa, Itubieti Kamina. Nuarinawa, Itubieti Kamina. Akpia no masika rehetra amin'ny androandroany ity. Gardons les yeux fermés. Efa manatrika ny seza fiandriana fahasoavan'Andriamanitra isika amin'izao ora izao. Nous sommes maintenant devant le trône de Dieu où il y a plein de grâce. Fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra antsika izany noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Ça, c'est une grande grâce pour nous avec la croix de Jésus aussi. Noho izany mitona antsika rehetra ao andao hisaotra n'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe izany. Ainsi, je vous invite à remercier le Seigneur pour toutes sortes de grâces. Andao hivavaka ary isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra. Faites l'action de grâce. Efa manatrika ny seza fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao hoy ao. Nous sommes vraiment devant le trône de Dieu où il y a plein de grâces. Noho izany mimana andray zava-tsoa maro avy amin'Andriamanitra amin'ity androandroany maraina ity. Dès lors, préparez-vous à recevoir beaucoup de grâces, beaucoup de toutes sortes de biens devant le Seigneur. Raha mino anao dia mivavaka amin'ny fonao rehetra. Si tu crois vraiment, tu pries de tout ton cœur. Mivavato zany ihany koa ianareo izay any an-tokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Et vous qui suivez le culte en ligne à la maison, priez de cette façon aussi. Raisy hoany ray lehibe ho antsika ny androandroany. Considérez ce jour comme un jour de grâce. Toy izy ny vavaka. On continue à prier. Tiana ianao ry Andriamanitra io. On t'aime vraiment, Seigneur. Fitiavana lehibe ny efa nitiavanao anay. Tu nous as aimés d'un grand amour. Izay izao ilay mpanota fahiny. Avant, nous étions des pécheurs. Fa noho ny amin'i Jesosy dia navotanao izahay. Et tu nous as sauvés grâce à Jésus. Ary esorana ianao Andriamanitra ny fotoan'androany. Et pour ce jour, Seigneur, nous te remercions. Satria mbola maneho famindrampo lehibe aminay ianao. Puisque tu nous exprimes encore la miséricorde. Ary raisinao an-tanany izahay rehetra. Et tu nous prends en main. Ary hitany voninahitra ao izahay amin'ity androandroany ity. Et aujourd'hui, Seigneur, nous verrons ta gloire. Ahita voninahitra ao izahay amin'izao roa volana mielohan'ny amaranana ny taona izao. Durant les 2 derniers mois, nous verrons ta gloire, Seigneur. Fahasoavana avy any aminao zany. Ça, c'est une grâce venant de toi. Misaotra Andriamanitra. Merci, Père. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus, Amen. Amen. Maka toerana isika tompo. Prenons place. Anatrika ny latabatra tompo isika amin'izao ora izao.
Nous allons passer à la table du Seigneur maintenant. no zany vakiko aminareo ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny jaona toko fahenina manomboka amin'ny andininy fatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny andininy favalo amin'ny dimampolo. Alors, je vous lis ce qui est écrit dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'à verset 58. Jusqu'à verset 58. Vakiko amin'ny teny malagasy rehefa avy eo dia vakiny mpadika teny amin'ny teny frantsay. On lit en malgache tout d'abord et après en français. Fa ho Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olony sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary zao Jesosy anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary zao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanyrano ray velona ary zao koa velona amin'ny ray dia tahaka izany koa zay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo zay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana zay nihinana nefa maty any, fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressuscitera le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amin'ny alalan'ny fandraisam-panasan'ny tompo dia hihinana ny tenany Jesosy isika. Par la Sainte Seine, nous allons manger le corps du Christ. Ary isotro ny tena rano Jesosy isika. Et nous allons boire aussi le sang de Jésus. Araka ny voalazan'i Jesosy teo, zay mihinana ny nofony sy ny rany dia ho velona ao amin'ny Jesosy Kristy. Comme on vient de dire tout à l'heure, celui qui mange le pain, c'est-à-dire le corps de Christ, et celui qui boit son sang, c'est-à-dire le vin, aura la vie éternelle en Christ. No zany manana finoana ianareo. Ainsi, Fa ayez amin'ny la andro foi, androany ity puisqu'aujourd'hui, dia amelona anareo ny tompo. Dieu va nous animer. Ny fiainantsika rehetra amin'ity roa volana farany ity, fiainana velona. Notre vie durant ces 2 derniers mois sera une vie animée par Dieu. Rehefa fatesina rehetra amin'ny karazany, zay tsapanao ny ainanao hatramin'izay dia ho foana izany. Toutes sortes de morts qu'on a vraiment ressenties, tout ça sera enlevé ou anéanti au nom de Jésus. Na inona zavatra ratsy nyety teo fiainantsika hatramin'izay dia ho foana izany. Quels que soient les malheurs qu'on a vécus, tout sera anéanti. Raiso finoana ny mofo zay tena Jesosy amin'ity androandroany ity. Manger le pain comme corps de Jésus-Christ aujourd'hui. Raiso finoana ihany koa ny kapoaka zay rano Jesosy amin'ity androandroany ity. Prenez aussi le vin avec foi qu'on a considéré comme le sang de Jésus. Fa ny fananarana omeko anareo dia zao. Aoka hihinana sy sotro amin'ny fanahy mendrika ianao. Mais le conseil de Jésus, c'est que on doit manger et boire avec une âme digne. Angatana reto namana zay mpizara ny fandraisana androso avy hatrany ety anoloana. Nous allons demander les responsables pour le partage et la distribution de la Sainte Seine.
akipitsika masika hiaratsika manao le hira hoe ô ny ran'i Jesosy. On va fermer les yeux et on va faire le chant O ni ran Jesus. Ataovy amin'ny fonao ny hira. Fais le chant de tout ton cœur. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira zany tompoko. Fais le chant de tout ton cœur. Aoka mbola hitoy analika ny seza fiaviana ny fahasoavana ianao. Demande de me rendre dans la présence du trône de Dieu. Ô ny ran'i Jesosy no manafaka iny. Andao hivavaka isika ka samy anamasina fiainantsika rehetra satria hihinana ny teninan'i Jesosy sy sotro ny rano isika androany. Nous allons prier pour sanctifier tout ce qui nous appartient puisque nous allons manger et boire le corps et le sang de Christ. Efa napahana tena Jesosy fa zay hihinana ny nofony sy sotro ny rany dia ho velona ao aminy. Jésus nous a déjà promis que tous ceux qui vont manger son corps et tous qui vont boire son sang aura la vie éternelle en lui. Aza matahotra intsony ianao fa orinan'ity fandraisiny ity dia ho velona avokoa zay rehetra efa maty teo aminao. N'aie plus peur, car tout ce qui était mort dans ta vie sera vivant à partir de cette Sainte Seine. Tohizy ny vavaka ho antsika rehetra to. On continue à prier maintenant. Manamasina ny tenanao. Sanctifie ton corps. Ho itondratr'Andriamanitra ho amin'ny fadiovana ny fitondrantenanao. Montre et exprime ton corps et ta vie lavés par le sang de Christ. Aoka ho amin'ny fanahy mendrika no hinananao ny mofo sy isotronao ny divay. Mange le pain et bois le sang de Jésus avec une âme digne. Mangina isika tompoko. Gardons le silence. Hivavaka indray isika amin'izao fotoana zao ho andreto namana izay zarany mofo sy ny divay hoe ny atanantsika eny. Nous allons maintenant prier pour nos amis qui vont distribuer le pain et le vin. Araka ny voalazan'i Jesosy rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra an'Andriamanitra taorinan'izay dia natolony ny mpianatra ireo mofo ary nolazainy hoe ity ny tenako ho anareo. Comme Jésus a déjà dit, quand il a pris le pain, il a donné ça à ses disciples et après il a dit, ça, ceci c'est mon corps donné pour vous. Dia nandray ny kapoaka ihany koa Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra rainy ary taorina zay dia natolony hoe ity ny orako zay omeko anareo ho fanavotana. Et après, il a pris aussi la coupe où il y a du vin et il a dit, ceci c'est mon sang et je vous donne ça pour le salut. Reto namana zay hitanareo manoloany reto zany a no soltenan Jesosy ka hitondra an'ilay tenan Jesosy sy ny ran Jesosy eny aminareo. Alors, nos amis debout devant, ce sont les représentants de Jésus
et ils vont distribuer après le corps et le vin de Christ. Rehefa avy any aminy amin'ny finoana ny tenan Jesosy sy ny ran Jesosy. Recevez de leur part avec foi le sang et le corps de Christ. Ho velona avokoa iany isika rehetra zay mandray izany tenan Jesosy sy ny ran Jesosy zany amin'ity androandroany ity. Nous serons tous vivants, nous qui allons prendre le corps et le sang de Christ. Andao ary isika hivavaka ho andreto namana zay hitanareo manoloana ireto. Nous allons maintenant prier alors pour les responsables. Toy izy mivavaka. On continue à prier. Angatantsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika avy. Nous allons nous lever. Iarahantsika manao le raha hoe maniry mafia ao. On va faire le chant ensemble, Manir Mafia. Aoka hira amin'ny fonao rehetra mihitsy anao a. Chante de tout ton cœur. Satria manalika ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra isika. Puisque la grâce du Seigneur est parmi nous. Manana finoana fa hiasa eo amintsika Andriamanitra ao anatin'izao fandraisana ny fanasan-tompo izao. Ayez la foi puisque Dieu agira dans notre vie durant la Sainte Seine.
Ny azo fijaliana no tazanako. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ampotony ny azo zay nijalianao no hitoerako. Akipiny masosika, car dans les yeux fermés. voalazany Baiboly fa rehefa nandray ny mofo Jesosy. La Bible dit que quand Jésus a pris le pain, Dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy, il a remercié Dieu le Père. dia novakiny zany mofo zany ka nomeny ny mpianany. Il a brisé le pain et donné. Les disciples a pris. Mofo ny tena tanan Jesosy. Dans la main de Jésus, il y a le Fa pain. hoy izy tamin'ireo mpianatra, ano ity ny tenako ho anareo. Et il a dit aux disciples, mange, ça c'est mon corps pour vous. Ry Andriamanitra ray any malalo, Notre Père bien-aimé, ety an-tananay ny mofo amin'izao fotoana izao. le pain est maintenant entre nos mains. Raisinay ho tenan Jesosy ity mofo ity, Nous le prendrons comme le corps de Christ. ka dia hihinana an'izany izahay Et nous allons le manger maintenant mba ho velona, pour que nous ayons la vie. mba ho velona. Pour que nous ayons la vie. Misaotra Tompo, Merci Seigneur. amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, ano ny tenin'i Jesosy, mba ho mange le velona corps ianao. de Christ. Araka ny voalazan'ny Baiboly ihany koa, Comme la Bible dit aussi, nandray ny kapoaka misy ny divay Jesosy, Jésus a pris la coupe où il y a du vin. dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy, Il a remercié Dieu son Père. tahorina zany dia nomeny ny mpianany lay divay ary nolazainy fa sotronareo fa iny no rako. Et après, il a donné cela à ses disciples et il a dit, buvez-le car ça c'est mon sang. Sotro zany raha Jesosy eny an-tananareo zany mba ho velona ianareo. Buvez le sang de Christ où il y a entre vos mains et vous serez vivants après. Misaotra anao Andriamanitra
Merci Père, fa ity tanana eto koa ny divay puisque le vin est entre zay nos mains, rano Jesosy qui est le sang de Jésus. sotroina izany mba ho velona izahay Nous allons le boire pour que nous ayons la vie. ho fanomeza amin'ny voninahitry ny anaranao Pour la gloire de ton nom. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus, sotro zany rano Jesosy zany mba ho buvez velona le sang ianao. de Jésus. Dia isika hivavaka sotra an'Andriamanitra. On va prier pour remercier le Seigneur. Raha tamin'ny fonao rehetra sy naranao finoana ny fandraisana ny fanasana tombo teo Si tu as pris la Sainte Seine de tout ton cœur et avec foi, dia ho velona tokoa ianao. tu seras vraiment vivant. Velona tokoa ianao. Tu auras vraiment la vie. Ary izay zavatra rehetra efa maty eo aloha Et tout ce qui était mort dia ho avant velona tokoa ho sera vivant. ho velona tokoa Sera vivant. ka ho fiainana vaovao ny fiainantsika Et nous aurons une vie nouvelle. ho fiainana vaovao amin'ity roa volana farany mialohan'ny amaranana ny taona ity Vie nouvelle avant de terminer les 2 derniers mois de cette toy année. izy mivavaka fisaorana ho an'Andriamanitra. Continuez à remercier le Seigneur. Mbola velontsika ihany le hira hoe ô ny iran'i Jesosy. Nous allons encore chanter Oh Niran Jesus. Makataka mba ho ataonao amin'ny fonao mantolo izany hira izany. Chante de tout ton cœur. Tokony ho tsapanao matsy fa manarika ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra ianao. Ô ny ran'i Jesosy. No mampandresy ahy. Ô ny ran'i Jesosy. Samy maka toerantsika rehetra. Prenons place. Amen. Amen. No manafaka io. Akatantsika ny mpandika teny hivavaka hisaotra an'Andriamanitra noho ny nafantsika ny ray ny fanasan-tompo teo. Merci beaucoup Seigneur. Merci infiniment. Merci puisque tu as versé ton sang sur la croix pour notre salut. Et on vient de mémoriser cela tout à l'heure, Seigneur. On vient de manger le corps qu'on a représenté par le pain. Et on vient de boire, Seigneur, le vin qu'on a considéré comme une source de salut pour nous. Merci. Ta présence est toujours parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra indray isika amin'izao ora izao. Passons maintenant au moment où on va donner les offrandes. Ho antsika rehetra toka eto mimana ny anome. Pour nous qui êtes présents ici, préparez-vous à donner. Eto amin'ny fonao rehetra ary amin'ny finoana ny ampafolokariana. Apporte de tout ton cœur et avec foi les dîmes. Aoka iorina amin'izay voalasan'ny tenin'Andriamanitra ny orenantsika hatramin'izay isika. Demeurons dans la parole de Dieu où on a considéré comme notre fondement. Na inona révélation
homeny devoly ny olona manaiky azy any ambadibadika ihany. Quelles que soient les révélations données par les diables pour ses serviteurs, Zay mitona ny olona indray ankehitriny mba tsy amiampafolokareny intsony. qui invite les gens aussi à ne plus offrir les dîmes, Toero amin'ny anaran'i Jesosy izany. résistez à cela au nom de Jésus. Fa ianao kosa miorena amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra. Mais toi, demeure dans la parole de Dieu. Efa nandraisantsika fahasoavana ny fanomezana mpahavokarena dia mbola hotoizantsika eo amin'ny fiainantsika mandrakarivo. Nous avons déjà eu la grâce puisqu'on a donné les dîmes, alors on va continuer cela à donner. Dia rehefa avy moa zany a tatazany eny toerana fanatitra mahazatra. Et après, on va collecter les offrandes. Dia aza adiny fa isika ny faravolantsika mitondra le valoty rak dehibe. Et n'oubliez pas aussi, puisque toutes les fins du mois, nous donnons l'enveloppe spéciale pour l'offrande spéciale. Dia manomeza amin'ny finoana ianao. Et donne de tout ton cœur et avec foi. Ianareo zay any atokantrano any manaraka zao fotoana zao en ligne, Et vous qui suivez le culte en ligne au foyer, manokana ny ampahafolokarena ihany koa ianareo. consacrez aussi les dîmes Manomeza fanatitra ihany koa ianareo. et donnez tes offrandes. Satria manarika an'Andriamanitra ianareo io. Puisque vous êtes aussi devant le Seigneur. Ary miandry ny hetsika ataonao Andriamanitra mba hitahinanao. Et Dieu attend tout ce que tu vas faire pour te bénir. Andaontsika hanao irary dia mandroso ianareo zay tondram-pahafolokarena dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra mahazatra. On va faire un chant alors et vous pouvez avancer pour donner les dîmes et après on va collecter les offrandes. Fotoandreto tarika hira.
mahita fiadanako mandraky izay kanaty sarotra sy olana mamahy ny tanany mahery ampiaro aminahy tena fahaiana izaraka aminahy mahita fiadanako sa mandraky izay tena fodiomanao ty foko babobabonao babonao ao amin'izay tena fahaiana izaraka aminahy mahita fiadanako nicolao sa mandraky izay tena fodiomanao ty foko babobabonao babonao ao amin'izay C'est socio-ticologenal. c'est social Ticolao Shaiana tena fodioanao ty foko babobabonao babonao ao amin'izay Acclamons fort le Seigneur. dia ho tatazan'izany tompoko ilay valopiraky dehibe fanaontsika sambolana On va collecter maintenant l'enveloppe spéciale pour l'offrande spéciale tous les raiso mois. fitahinao anao tokoa izany Prenez cela comme une bénédiction pour vous. ao anatin'izany dia anao filazana aminareo aho Et je fais maintenant à l'annonce en même temps. androany no andro fatelo amin'ilay fotoan-dehibe fanafahana antsika ho afaka amin'ireo zavatra ratsy nety niotsina sy ny fanahy mpitondra fahafatisana Aujourd'hui, c'est le 3e jour pour la délivrance, libération contre les esprits de mort. fotoan-dehibe mihitsy zany androany io Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. rehefa avy eo ihany keo dia mbola misy fotoan-dehibe tahako izao Et après, on va passer aussi à un grand moment. ny tolakandro mbola misy fotoan-dehibe tahako izao Et à cet après-midi aussi, il y a un grand moment. ka raha fantatra fa mahasoanao ny aminjeanao ny fotoana orinan'ity fotoana ity dia tongava ianao Alors, je t'invite à venir si tu vois vraiment que ça, c'est une bénédiction pour toi. satria inoko fa amin'ny alalan'ireo mpanompon'andriamanitra maro mifandimby mitondra ny afatra eto a dia misy zavatra lehibe ho ataon'andriamanitra amintsika rehetra Et je crois que après l'alternance des serviteurs de Dieu, il y a une bénédiction pour zao vous. manokana izay mpanompon'andriamanitra mitaiza mifananareo aza nandray tamin'ny zoma nandray tamin'ny sabotsy ary nandray tamin'ny maraina teo Moi particulièrement, le serviteur de Dieu qui est responsable de cette église, j'ai reçu quand j'étais ici le vendredi, le samedi nandray ihany koa tamin'ny maraina teo et aussi la matinée. inoko fa andray ianareo amin'ity andro androany ity Alors je crois que vous allez recevoir aussi aujourd'hui. rehefa avy eo ihany koa ianareo raha mbola hijany ety dia mbola andray Et vous allez aussi recevoir si vous restez encore à tout à l'heure. fotoana spécial ho antsika matsy ny androany Puisque aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous. andeo hiteka mafantopo isika Acclamons très fort pour le Seigneur. amen Amen. dia manarak'izany amafisiko amintsika rehetra fa Ensuite, isika ny alatsinainy manomboka amin'ny enino ramaraina ka hatramin'ny fito ramaraina et je vous confirme aussi que tous les lundis, à partir de 6h jusqu'à 7h, misy fotoan-dehibe eto il y a un culte ici nomeny anarana hoe herinandro magaga nommé Semaine miraculeuse. za manokana tena resy lahatra hoe avy amin'andriamanitra tokoa izy io Moi particulièrement, je suis convaincu que ça vient de Dieu. satria maro tamin'ireo olona izay namonjy any fotoana herinandro magaga io Puisque beaucoup parmi ceux qui ont assisté à ce culte, tena nandray zavatra magaga tamin'andriamanitra tokoa izy ils ont vraiment reçu des merveilles
venant de Dieu. ka ho anareo zay tonga teto foana isky ny alatsinainy amin'ny enin'oro Alors, vous qui êtes toujours présents ici tous les lundis à 6 heures, kanefa tsy mbola nandray alors que vous n'avez pas encore manana cru, finoana fa rapitso andray ianao ayez la foi puisque demain vous allez recevoir. ho tanteraka amin'izay manao menina mafy be zany Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui disent Amen. ary zay manana zay tonga eto dia mbola anana ihany Et tous ceux qui ont déjà eu, vous allez recevoir également encore. deo hiteka mafan'andriamanitra izy. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. omena tompony voninahitra Que la gloire soit à Dieu. andre ny tenin'andriamanitra isika amin'izao fotoana izao Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. ny mpanompon'andriamanitra zay hitondra ny tenin'andriamanitra amin'ity ora ity dia ny mpanompon'andriamanitra pasteur Coco Aujourd'hui, le pasteur Coco va nous apporter la parole de Dieu. zay antsoina hoe Andry Amdona Jean Aimé Il s'appelle André Amtounas Jean Aimé. ary ny mpandika teny androany dia Ramatoa Véronica Et la traductrice est Madame Véronica. resika amin'ny tefatany izy menadary Acclamons très fort pour les accueillir. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafoana somatsara indray amin'ity maraina ity. Nous remercions Dieu de ce que nous soyons réunis ici aujourd'hui. Miaraba manokana ny ray aman-dreny mivady izay manotrona sy manome voninahitra izao fotoana izao amin'ity anio ity. Je salue particulièrement nos parents spirituels qui assistent à ce culte aujourd'hui. Miaraba manokana ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay miaraka manompoka an'Andriamanitra eto amin'izao anio zao. Je salue également tous les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur avec nous aujourd'hui. Miarabantsika rehetra fiangonana manatrika ity fotoana ity na eto amin'ny salina zany na any amin'ny toerana misy tsirairay avy any ho tahin'Andriamanitra manokana isika eto. Je salue également toute l'Église qui assiste ici en présentiel et en ligne. Que Dieu vous bénisse. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany Nous remercions Dieu le premier jour. rehefa nandre ny afatra Andriamanitra izay nentina teto ianareo. Quand vous avez entendu le message de Dieu qui était apporté ici, Omaly dia efa nisy vokatra sady izany tenin'Andriamanitra izany. hier il y avait déjà des fruits par rapport à ce message de Dieu. Olona maro no niraisiko teo omaly ako ny tenin'Andriamanitra izay nentina teto fakomaly zany. J'ai reçu plusieurs personnes hier par rapport au message qui était apporté avant-hier. Ho anao le mbola nisalasala satria ako ny tenin'Andriamanitra omaly indray dia niteny ianao androany maraina fa nisy valim-bavaka angeza be. Pour toi qui hésites encore, je te dis qu'aujourd'hui, il y a une réponse à la prière. Matahotra nefa ianao satria amin'ity herinandro ity no iverina any am-piasana sy ho raisina hiasa sady aka n'le volanao. Peut-être que tu as peur que cette semaine, tu vas revenir au bureau. Dia zao no afatry ny tompo aminao, Voici le message du Seigneur pour toi. Andriamanitra tsy mandainga. Dieu ne ment pas. Fa rehefa nilazainy fa izay no ataony dia izay no tanteraka aminao. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Amin'izao fotoana izao dia tona ny afatry ny tompo amintsika ao. Aujourd'hui, je vais apporter le message du Seigneur pour nous. Raha ny tena marina dia ny ray aman-dreny no tompon'ity ora ity. En vérité, c'est nos parents spirituels qui doivent être ici. Efa mba nieritreritra fa akaina Je pensais me reposer fa vita omaly ny ahy. parce que j'ai fini ma part hier. Fa ny tompo nilaza tamiko Mais le Seigneur m'a dit, tamin'ny alalan'ny mpanompony à travers son fa serviteur, mbola misy afatra apetraka ny tompo ato amiko. qu'il y a encore un message du Seigneur en moi Ary ho antsika rehetra tonga eto et pour izany. chacun de nous. Ho anao izay manaraka an'izao fandaharana izao Pour izany. toi qui suis ce culte, Ka dia izy no hitondra ny vavaka ho an'ny afatra ny tompo. nous allons prier pour le message de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes encore le privilège d'entendre ta parole, d'entendre ton message. Nous croyons que tu as un message pour chacun de nous ici. Merci Seigneur parce que nous savons que tu vas encore nous parler.
Nous savons qu'à travers ta parole, tu vas encore faire des miracles, tu vas encore guérir les malades, tu vas encore apporter des délivrances par ton Esprit Saint, tu vas restaurer des vies, tu vas guérir des cœurs. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Parle Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Lasa omaly fa ilaina ny manafika sy manao défense. J'ai dit hier que c'était important d'attaquer et de faire la défense. No zany indrindra dia anisan'ny miataky anay mpanompon'Andriamanitra amin'ny toroteny ity lera ity dia tenenina hoe milamina tsara. Aussi, je vous dis, soyez calmes. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Nous allons lire la parole tout de suite. Arak'izay voasoratra amin'ny Marka 4:17. Ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, verset 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Nous lisons au nom de Jésus. Ary fantsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena lay namoahany démoni 7 izy. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il a fait chasser 7 démons. Fakitsy ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 4:12. Nous allons aussi lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, verset 12. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana ary niodika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka nitokana dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ny tenin'Andriamanitra voalohany dia milaza fa nandresy ny fahafatesana Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy. La parole de Dieu dit que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Ary rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy niala tao amin'ny fasana dia niona tamin'ny vehivavy anankiray. Et quand il est ressuscité du tombeau, il a rencontré une femme. Iza moa ity vehivavy ity? Qui était cette femme? Ny vehivavy dia manambara fiangonana. La femme représente l'Église. Zany hoe rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy C'est-à-dire que quand Jésus a vaincu la mort, dia namaka azy voalohany quand il était mort, dia niona amin'ny fiangonana. il a rencontré l'Église. Ka ho anao fiangonana tonga eto androany, Pour toi, chère Église qui est ici aujourd'hui, miomana fa iona amin'ny tompo ianao anio. prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Ny zavatra tena nafinahitra dia izao, Ce qui est vraiment bien, c'est ceci. no porofon'ny tenin'Andriamanitra La parole de Dieu a prouvé fa ity vehivavy ity dia olona nandray fanafahana. que cette femme a reçu une délivrance. Zay entina ilazana amin'ny tsy rehetrarehetra Cela nous dit à tous fa zava-dehibe ny vavaka fanafahana. que la prière de délivrance est très importante. Fa ny faharoa manaraka an'izay Et deuxièmement, dia nahitantsika ny Petera. nous avons vu Pierre. Petera dia niazakazaka nakany amin'ny fasana. Pierre a couru vers le tombeau Ary rehefa tonga tao amin'izany fasana izany izy et quand il est arrivé au tombeau, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy lambapaty. il n'a rien vu sauf des bandelettes. Azadino zany N'oublie pas fa rehefa nitsangana Jesosy que quand Jésus est ressuscité, dia mbola misy zavatra nijanona ety ambonin'ny tany. quelque chose est resté sur terre. Inona le zavatra tavajanona teo? Qu'est-ce qui était resté là? Lambapaty. Des bandelettes. Amin'izao vanim-potoana izao Actuellement, dia mbola maro il y a plusieurs. ny olona no mitafy izany lambapaty izany. Il y a plusieurs personnes qui se recouvrent encore ou qui se revêtent de ces bandelettes. Ho an'ny de mort. Petera manokana Pour Pierre particulièrement, dia nisafidy izy tsy hitondra an'ilay lambapaty ody. il a choisi de ne pas ramener les bandelettes à la maison. Fa mbola maro ny olona amin'izao vanim-potoana izao no mitafy izany lambapaty izany. Mais il y a encore personne actuellement qui se revêtent de ces bandelettes qui recouvrent les morts. Ka amin'izao andro fahatelo izao En ce troisième jour, dia ho fantaritsika kely hoe inona moa le lambapaty. sachant quelles sont les bandelettes. Misy karazana lambapaty maro izay hitafidin'ny olona ary anisan'ny antony mahatonga azy voafatotra
ninninona nataony tsy zavatra ny farany mihitsiny. Il y a plusieurs bandelettes dont les personnes se refaitent et c'est pourquoi ce qu'ils font ne réussit pas. Ninninona vavaka atao azy Quelles que soient les prières qu'on leur fait ary na iza ivavaka ho azy et qui que ce soit qui prie pour eux, dia tsy ahita fivoam-piainana mihitsy izy sa vie ne va pas changer raha mbola mitafy an'ilay lambapaty. tant qu'il se revêt encore de ces bandelettes. Inona n'ilay lambapaty? Quelles sont ces bandelettes? Ny Genesis toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Genèse chapitre 3 versets 1 à 10. Dia hoy ny voasoratra, ary menarana dia fetsy no biby rehetra izay nataon'i Jehoandriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy, haka efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azo na hinanana ihany. Fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fa andrao maty ianareo. Ary hoy menarana tamin'ny raha vehivavy, tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary ny azo mahatsiriritra mampahendy dia namitaza ny voany ka nihinanany ary mety io ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny masona izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy nataony sikina ho azy. Ary nandre anjeo Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha izy rehefa hariva ny andro ary lasa ny vady ny hery ny tavan'Jehova Andriamanitra tao amin'ny saha tao anaty hazo tao amin'ny hazo ao amin'ny saha. Ary Jehova Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka anao taminy hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandrianao tao amin'ny saha dia natahotra aho satria nitanjaka dia nihery. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Teto dia nahitantsika any Adamaseva, ilay olona voalohany noforonon'Andriamanitra. Ici, nous voyons Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu a créés. Napetraka Andriamanitra tao amin'ny saha edena, toerana tsara, toerana tsy misy olana, toerana tsisy fahafatesana, toerana tsisy ranomaso. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, le meilleur endroit où il n'y avait pas de pleurs, où il n'y avait pas de problème et aucun malheur. Satria izany indrindra no tanjon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany namorona ny zanak'olombelona ka nanaova ny endriky ny olombelona ho tahaka ny endriny. Parce que c'était l'objectif de Dieu à l'origine, quand il a créé les êtres humains et qu'il les a créés à son image. Tsy tian'Andriamanitra hanana olana na hoe zavatra hafa ahazo ny zanak'olombelona ka dia nataony tahaka ny endriny mihitsy izy. Dieu ne voulait pas que les êtres humains aient des problèmes. C'est pourquoi il les a créés à son image. Nanana programme Andriamanitra ny hampiadana ny zanak'olombelona rehetra teto ambonin'ny tany. Dieu avait un plan pour tous les êtres humains sur terre. Fa rehefa tonga tao Satana dia nanomboka nandainga tamin'ny zanak'olombelona. Mais quand Satan est arrivé là, il a commencé à mentir aux hommes. Ka nanomboka nilaza tamin'ny zanak'olombelona fa mandainga Andriamanitra.
Et il a dit aux hommes que Dieu mentait. Ary tamin'izany fotoana izany nanomboka niova toe-tsaina ny zanak'olombelona. Et à cette époque, les êtres humains commençaient à changer de pensée. Ka dia naleony nanaiky ny feo an'ny satana toy izay nanaiky le feo an'Andriamanitra. Ils ont préféré écouter la voix de Satan que la voix de Dieu. Nanomboka teo dia tonga tao amin'ny zanak'olombelona ny antsoina hoe tsy fankatoavana. À partir de là, la désobéissance est entrée dans les êtres humains. Ary io tsy fankatoavana io no lamba-paty voalohany. La désobéissance est la première pantelette qui recouvre les morts. Na iza miaina ao anatin'ny tsy fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra Tous ceux qui vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu dia mbola mitafy ilay lamba-paty izy. se revêtent encore de pantelettes de mort. Zany lamba-paty zany rehefa tafiana mantsiriavana Cette pantelette, quand on se revêt de cela, dia misy fofo-paty zany. il y a une odeur de mort. Rivotra sy tokony hiainanao no hiainanao. Tu respires un air que tu ne devrais pas respirer. Tsy Adama sy Eva rery ihany no tratran'izany. Ce n'est pas seulement Adam et Ève qui étaient attrapés par cela, Fa ny Samuela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, ny andiny fahafolo sy ny raika ambin'ny folo dia milaza ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao. mais 1 Samuel chapitre 15 verset 10 à 11 dit cette parole de Dieu. Tonga tamin'ny Samuela ny teny Jehova hoe nanenonao no nanaovako an'ny soa aloha mpanjaka. Fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko dia tery Samuela ka nitarainy tamin'i Jehova nandritry ny ala. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Teto dia Andriamanitra mihitsy no safidy an'ny Saoly ary nametraka azy ho mpanjaka. Ici, c'est vraiment Dieu qui a choisi Saül et qui l'a établi pour roi. Ary matoa Andriamanitra mifidy azy dia fantany tsara fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra io ary lehilahy manompo an'Andriamanitra izy io. Et si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il savait pertinemment que c'était un homme qui craignait Dieu et qui servait Dieu. Kanjo rehefa nandeha ny fotoana dia niova hevitra ihany koa i Saoly. Mais quand le temps a passé, Saül a changé d'avis. Ary rehefa nanomboka niova hevitra izy dia niteny Andriamanitra ary nilobavana nanao hoe nanenonao. Et quand il a commencé à changer d'avis, Dieu a parlé et il a dit « Je regrette ». Fa naninona no nanenon'Andriamanitra? Mais pourquoi Dieu a regretté? Satria nanomboka miverina nitafy lamba-paty ilay mpanjaka izay nitafiana voninahitra. Parce que le roi qui s'était revêtu de gloire a commencé à se revêtir de bandelettes de mort. Natakalo ny lamba-paty ny voninahitra izay nasalotra Andriamanitra azy. Il a échangé sa gloire, la gloire que Dieu lui a donnée, contre des bandelettes de mort. Ka nanomboka teo dia nesorin'Andriamanitra taminy ny fahasoavany. À partir de là, Dieu a enlevé de lui sa grâce. Najanony Jesosy tao am-pasana ny lamba-paty Jésus a laissé les bandelettes dans le tombeau. ary ametrahana safidy ho an'ny olona rehetra Et nous avons tous le choix, fa tsy hanerena akory. qu'il ne regrette pas. Fa raha ohatra ka mba tianao ny hotahian'Andriamanitra sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra Mais si tu veux être béni en toutes choses, dia akatoavy izay lazain'Andriamanitra aminao. obéis à la parole de Dieu. Ao amin'ny Malaki toko fahatelo Dans Malachie chapitre 3, andiny fafito ka hatramin'ny fasivy versets 7 à 9, zao no voasoratra voici ce qui est écrit. amin'ny anaran'i Jesosy: hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny didika anareo ka tsy nitandrona azy. Miverena amin'ny te hiverina aminareo kosa aho, ho Jehova tompony maro. Nefa hoy ianareo, ahoana ary no hiverenanay? Androban'Andriamanitra avy olona no mandroba ianareo. Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voaozona amin'ny ozona ianareo, nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Anisan'ny nahatonga ny ozona eo amin'ny fiainan'ny olona, ho amin'ny fiveloman'ny olona, ho amin'ny ara-bolan'ny olona dia ny tsy fankatoavana. La désobéissance fait partie de ces choses qui entraînent la malédiction dans les finances des gens. Ka izany no hamaritana azy ho anisan'ny lambapaty satria anisan'ny mamono ny fiainan'ny olona, manapotika ny fiainan'ny olona. Donc, ça fait aussi partie des pantelettes de mort parce que ça détruit la vie des gens. Izay no lambapaty voalohany. C'est la première pantelette. Ny lambapaty faharoa, La deuxième pantelette, satria ireny maty ireny rehefa finosina dia tsy lamba iray ihany no atao aminy. parce que les morts, quand on les refait de tissu, ce n'est pas seulement un seul tissu. Misy karazana lamba maro atao amin'izy ireny. Il y a plusieurs pentes qu'on met sur eux. Za aloha mbola tsy namono an'ilay izy sady tsy hamono ihany koa. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait et je ne le ferai jamais. Fa araky ny fahenoko sy ny tantara ataon'ny olona mpanao an'izany Mais à ce que j'ai entendu, no miresaka fa lamba maro be no nentin'ny lasana. j'ai entendu qu'il y a beaucoup de pentes qu'on met autour du mort. Ka mazava ho azy fa rehefa nitsangana sy niala tao anatin'ny fasana zany Jesosy tsy lamba iray ny teo. Donc, quand Jésus est sorti du tombeau, il n'y avait pas seulement une seule pantelette, Fa karazan-damba maro. mais il y avait plusieurs pentes. Ka le voalohany nitasika teo fa ho jerentsika hoe inona le lambapaty faharoa. Nous allons voir maintenant quel est le deuxième tissu. Samuela voalohany 7:10 andiny 10 1 Samuel chapitre 17, verset 10 à 11. Ary le Filistine, zaho efa eky miaramila Israely androany, amay lehilahy iray aho hiady amiko. Ary Saoly sy ny Israely rehetra zany tenin'ilay Filistine zany, dia nivadim-po izy ka raiky tahotra loatra. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Nandritra ny roa andro lasa zay dia nanao combat tamin'ny Satana isika. Depuis 2 jours, nous avons livré un combat contre Satan Ary nivoaka tao anatin'izany roa andro voalohany izany et nous sommes sortis de ces jours fa ny devoly dia efa valo efa resy. que notre ennemi est déjà vaincu. Fa valo resy lava. C'est un ennemi qui est toujours vaincu. Izany no anarana nomena azy tao anatin'ny roa andro. C'est le nom qu'on lui a attribué pendant ces 2 jours. Fa tsy hoe anarana fotsiny ihany fa ho tanteraka amin'izay rehetra mino ka na iza voafantatra sy voagetran'izany dia ho afaka ianao satria devoly efa resy nanino namely anao hatramin'izay. Ce n'est pas seulement un nom, mais pour tous ceux qui croient en cela, vous allez être délivrés parce que le diable est vaincu. Aza dino anefa N'oubliez pas fa raha mbola mitafy ilay lambapaty ianao que si tu refais encore de ces pentes de mort, na dia efa navoaka hoe nivelany aza malgré cela, dia tsy maintsy ho averinao apasana miaraka amin'ilay lambapaty inzay. tu dois revenir dans le tombeau avec ces pentes. Zay no voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo hoe C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, rehefa nanomboka nanatitra ny fahavalo que quand ils se sont approchés de l'ennemi, dia nanomboka niantsoantso ny fahavalo, l'ennemi a commencé à dia crier, nanomboka nandrahoana ny fahavalo, l'ennemi a commencé à crier, dia nanomboka nitatasiaka ny fahavalo. il a commencé à s'avancer, Dia le nitafy lambapaty rehetra natahotra. et tous ceux qui se sont revêtus de pentes de mort, ils avaient peur. Ilay lambapaty faharoa zany dia nitahotra. La deuxième pantelette, c'est donc la peur. Niza mbola miaina ao anatin'ny tahotra Tous ceux qui vivent encore dans la peur, satria ny tahotra dia fahavalo ny finoana parce que la peur est l'ennemi de la foi. dia tsy afaka ny andray zavatra avy amin'Andriamanitra mihitsy izy. Ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. No zany amin'ny tendro androany ity C'est pourquoi aujourd'hui, andro fahatelo androany c'est le 3e jour aujourd'hui. nandresen'i Jesosy ny fahafatesana Jésus a vaincu la mort. ary nitsanganany tamin'ny maty. Il est ressuscité. Ny antony fitsanganany La raison de sa dia résurrection, nianangana ny fiainanao ihany koa.
c'est de ressusciter ta fille. azo antoka C'est assuré fa iova ny fiainanao ao ambadika ty fotoana ety. que ta fille va changer Raha après mino cela. an'izany ianao dia teka mafan'Andriamanitra. Acclame le Seigneur si tu crois en cela. Samuela voalohany toko valo ambe folo andiny roa ambe folo. 1 Samuel chapitre 18 verset 12. Manamafy ny tenin'Andriamanitra. Ary Saoly natahotra ny Davida satria Jehovah nomba azy. Fa Saoly kosa efa nialany. La parole de Dieu confirme. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Vokatry ilay tahotra tao amin'ny Saoly Le fruit de la peur qui était en Saül, dia nanomboka natahotra ihany koa izy na dia Davida azy. il a commencé à avoir peur devant David. Ry havana, manimba zavatra be mihitsy eo amin'ny fiainantsika ny tahotra. Bien-aimé, la peur détruit beaucoup de choses dans notre vie. Io tahotra io no mamorona filma ratsy eo amin'ny fiainantsika. Cette peur invente de mauvaises histoires dans notre vie. Nahitako olona maro nandeha manao alim-bavaka dia mahita vody hazo. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient allées à une veillée de prière et ils ont vu le pied d'un arbre. Efa fahitany ihany io amin'ny atoandro Ils l'ont déjà vu pendant le jour, fa satria maizina ny andro mais parce que c'était la nuit, dia manomboka tonga le tahotra la peur commençait à entrer en eux. ka na vody hazo tsy mihetsika azy Et même si c'était le pied d'un arbre qui ne bougeait dia pas, mahasaka anazy tsy handroso. ils n'osaient plus avancer. No zany indrindra amin'ity androany ity a C'est pourquoi aujourd'hui, dia tokony ho fantatrao fa tsy tokony ho fitafiana anaovanao ny tahotra. tu dois savoir qu'il ne faut pas que tu te revêtes de la peur. Fa maninona moa no milaza an'izany? Pourquoi je dis cela? Satria ny baiboly dia miteny Parce que la Bible dit, Korinthiana faharoa toko fahadimy andiny fito amby- Corinthiens, chapitre 5, verset 12. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreva tonga vaovao ireo. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ny olona ao amin'ny Kristy zany dia efa nanomanan'Andriamanitra fiainana vaovao mihitsy. Donc les personnes qui sont en Christ, Dieu leur a réservé une vie nouvelle. Ary androany dia ho raisinao zany. Aujourd'hui, tu vas recevoir cela. Ary androany dia ho hamarin'Andriamanitra aminao zany. Aujourd'hui, Dieu va confirmer cela en toi. Ary androany dia ho hitan'ny olona rehetra ao aminao zany. Aujourd'hui, tout le monde va le voir en toi. Samuela voalohany toko faraka amin'ny telopolo andiny fahaefatra sy ny fahatelo sy fahaefatra azafady. 1 Samuel chapitre 31 versets 3 et 4. Ary mafy ny ady tamin'ny Saoly. Ary mafy ny ady tamin'ny Saoly dia nifanehitra tamin'ny mpandefa tsipika izy. Ary raiky tahotra indrindra izy noho ny mpandefa tsipika. Ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny zana fiadiny. Tsy ho aizy zavatra aho ka tsy atoy mibororoka aho. Fandrahoavy reny tsy mifora ireny ka ka ho tsatoany mibororoka aho. Dia nataony ho fomehezana nefa tsy nety ny mpitondra fiadiny fa natahotra loatra izy. Dia nalay Saoly ny sabatra dia nianjerany. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront le faire, et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Nizaniza mitafy ny lambapaty ny tahotra io. Tous ceux qui se revêtent de cette bandelette de la peur, Tsy mila vonoina fa maty ho azy. on n'a pas besoin de le tuer, il meurt tout seul. Jero tsara ny zavatra nitranga. Tsy nisy namoly Saoly Regarde bien ce qui s'est passé. Personne n'a tué Saül, fa ny tahotra tao anatiny no namonono ny tenany. mais c'est à cause de la peur qui était en lui qu'il s'est suicidé. Lambapaty
mbola mipetraka eto ambonin'ity tany ity zany tompoko. Donc c'est une pantelette qui réside encore sur cette terre. Dia mbola maro ny olona no mitafy izany lamba-paty izany. Et il y a encore beaucoup de personnes qui se revêtent de ces pantelettes de mort. Ho anao zay efa afaka tamin'izany ny ty afa-mafy an'Andriamanitra. Acclame le Seigneur. Lamba-paty fahatelo. Troisième pantelette, Genesis toko fahaefatra andiny fahatelo. Genèse chapitre 4, verset 5. Fa fakaina mba amin'ny fanatiny kosa dia tsy mba nakasitrahana. Dia tezitra indrindra kaina sady nanjombona ny tarehiny. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Toy izana kely eo amin'ny andiny fahaenina ilay Genesis teo zafady. Nous continuons au verset 6. Ary ozy eo tamin'ny kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Ny lamba-paty fahatelo La troisième pantelette, zay tena matetika mpahazo ny olona rehetra ce qui arrive souvent à plusieurs personnes, dia ny fahatezerana. c'est la colère. Ny olona zay miaina ao anatina fahatezerana, fahakristinana ozy isika, Les personnes qui vivent dans la colère ou l'irritation, dia olona tsy mba azon'Andriamanitra ifampirarahana. ce sont des personnes sur qui Dieu ne peut pas compter. Ary olona manahirana an'Andriamanitra mihitsy azy. Ce sont des personnes qui exaspèrent Dieu. Ary izany toetra ananan'ny olona izany Ce caractère que nous avons, no araraotin'ny Satana amelezana azy. Satan en profite. Rehefa nanomboka nanao izany zavatra izany, Kaina, Quand Caïn a commencé à faire cela, dia nanomboka tonga tao aminy atao hoe fahatezerana. la colère est entrée en lui Dia izany fahatezerana izany no nitondra azy nakany amin'ny fiavinavonana. et cette colère l'a conduit vers l'orgueil. Arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko fahaefatra andiny fasivy. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 4, verset 9. Ary ozy Jehova tamin'ny Kaina, aiza be la rahalahinao fa hoy izy asa mampitanina ny rahalahy fa aho. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Tsy vitsy amintsika no mamaly na hoe mame zany valiteny zany ho an'ny vaditsika na ho an'ny zanatsika na ho an'ny namatsika hoe asa. Il y a plusieurs personnes qui donnent cette réponse à nos conjoints ou à nos enfants ou à nos amis et nous répondons, « Je ne sais pas. Miendrika inona moa zany? » Qu'est-ce que ça signifie? Zany no atao hoe fiavinavonana. Ça veut dire que c'est de l'orgueil. Ka maro no mbola mitafy an'izany lamba-paty izany. Plusieurs personnes se revêtent encore de ces pantelettes de mort. Matoa nefa avelan'Andriamanitra resahana eto zany androany, Mais si Dieu permet qu'on en parle aujourd'hui, dia manana hevitra heverana anao ny tompo. Dieu a un plan pour toi. Hevitra tsy hatonga loza ho anao fa hatonga fiadanana ho anao. C'est un plan qui t'apporte la paix et non pas le malheur. Asa tino fa izany fahatezerana zany dia nanomboka nihitatra nakany amin'ny fiavinavonana ary ny fahatezerana sy ny fiavinavonana no niteraka ny antsoina hoe ozona. N'oublie pas, mais cette colère est devenue de l'orgueil. Et la colère et l'orgueil entraînent la malédiction. Voasoratra zany amin'ny Genesis toko fahaefatra andiny raika ambin'ny folo. C'est écrit dans Genèse chapitre 4, verset 11. Ankehitriny dia voaozona ianao no le zavatra nitranga teo aloha, no le zavatra niseho teo aloha, dia voaozona ianao izy izy. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol à cause de ce qui s'est passé auparavant. No zany indrindra zava-doza ny fahatezerana. Aussi, c'est vraiment dangereux d'être en colère. Izay no natonga an'i Jesosy nampianatra manao hoe omeo lalana ny fahatezerana. C'est pour ça Jésus nous a enseigné à ne pas être en colère. Satria anisan'ny niteraka zava-doza ho an'ny fiainantsika ihany koa izany fahatezerana izany to.
Parce que cela peut entraîner une tragédie dans notre vie. Misy fanamariana kely zay mba tianao resahana. Il y a une petite remarque que j'aimerais vous parler. Mitsiasitra ny amin'ireo apôstôly roa lahy. Concernant les deux apôtres, Dia tsy izy zany fa Petera sy Jodasy. ce ne sont rien d'autre que Pierre et Judas. Petera sy Jodasy dia samy diso teo anatrehan'i Jesosy. Pierre et Judas avaient tous tort devant Jésus, Fa napiavaka ny Petera mais la différence avec Pierre, dia satria izy efa nolazain'i Jesosy tambonin'andro. Nisy teny nolazain'i Jesosy taminy tambonin'andro. la différence avec Pierre, c'est que Jésus lui a déjà dit des paroles auparavant. Ina moa ny teny nolazain'i Jesosy tamin'ny Petera. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Dia hoy izy manao hoe raha mbola tsy misy akomaneno dia andà intelo ianao. Raha mbola tsy misy akomaneno dia andà intelo ianao. Jésus a dit que avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Izany teny zany dia nitoetra tao am-pony Petera. Cette parole est restée dans le cœur de Pierre. Tsy hiala tao anatiny zany teny zany. Cette parole n'est pas sortie de lui. Saintsainy foana zany teny zany. Il y a pensé jour et nuit. Tsy nariny zany teny zany. Il n'a pas jeté cette Fa parole, nitazominy tao am-pony tao mais zany il l'a teny zany. gardée en son cœur. Fa i Jodasy kosa Mais Judas, tsy manazo azy zany teny zany. il n'a pas reçu cette parole. Dia inona zatra nahazo azy? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 2:17. Il est écrit dans Luc chapitre 22, verset 3, Na dia samy nanota aza Petera sy Jodasy, même si Pierre et Judas ont tous les deux péché, dia voalaza kosa fa ho an'ny Jodasy manokana dia nidirany Satana mihitsy izy. il est écrit que concernant Judas, Satan est entré en lui. Zany hoe nanokatra varavarana mihitsy zany Jodasy mba ahafahany Satana niditra tao aminy. C'est-à-dire que Judas a vraiment ouvert une porte pour que Satan puisse entrer en lui. Mariana tsara fa ny devoly tsy mba manao ambolety zany. Nous disons que le diable ne fait pas n'importe quoi, Fa mandefa an'ireo karazana fakapanahy izy. mais il envoie toutes sortes de tentations. Dia amin'ny fotoana resin'ilay fakapanahy ianao dia tafiditra izy zay. Et quand tu es vaincu par la tentation, il arrive à entrer. No zany indrindra dia Jodasy tsy naharesy an'ilay fakapanahy. Alors Judas n'a pas vaincu la tentation. Ka mora tamin'ny Satana niditra tao aminy. Et c'était facile pour Satan d'entrer en lui. Ary rehefa tafiditra tao Satana Et quand Satan est entré en lui, dia tsy nipetrapetraka fotsiny il ne s'est pas seulement assis, fa nanomboka nitombo ny herin'ny Satana zay tao anatin'ny Jodasy. mais la puissance de Satan qui était en Judas a commencé à augmenter. Ka tonga hatrany amin'ny antsodintsika hoe fanahy ny fahafatesana. Et c'est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle l'esprit de mort. Voalaza ny Matthieu 7:15 zany. C'est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary no natsipony teo amin'ny tempolo ny vola, dia niala izy ka lasa nandeha, dia nanao tady mody ary nanantotena ka dia maty. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ry havana, tsy misy olombelona tsy diso zany teto ambonin'ny tany. Bien-aimés, toutes les personnes qui sont sur cette terre, Ary no ny fahitan'Andriamanitra izany fahadisotsika izany no nanomanany an'ity telo andro ity mba hanangananao ianao indray. toutes les personnes font des péchés et c'est pour ça que Dieu a créé ceci. Ka dia manana fahatokina fa ity le fotoana voatendrin'Andriamanitra ho anao hananganana anao. Et de la foi parce que ceci est le moment pour toi, pour que Dieu te relève. Jodasy efa maty, fa i Petera mbola velona. Ary Petera dia nolazain'i Jesosy manao hoe Petera, ianao no hanorenana ny fiangonana. Judas était mort, mais Pierre était vivant. Et Jésus a dit à Pierre que l'église sera bâtie sur toi, Na dia Pierre. olona efa diso tamin'ny fiainana azy. Même s'il avait déjà tort dans sa vie, Kanefa tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. mais il a décidé de revenir à Dieu. Dia amelona anao indray Andriamanitra.
Dieu va te relever à dia nouveau. omba anao indray Andriamanitra. Dieu sera avec toi à nouveau. Niza manaritra izao fotoana izao. Quiconque assiste à ce culte, Niza mandeha izao teny izao. quiconque écoute ces Ianao paroles, indrindra ilay sain'Andriamanitra. c'est toi que Dieu choisit. Raisy izany fahasoavana izany. Reçois cette Raisy grâce. izany fahasoavana izany. Reçois cette grâce. Lehilahy n'Andriamanitra teo alohako L'homme de Dieu avant moi, dia nilobava manao hoe il a fait annoncer imenomenina eo izahay. que nous nous plaignons. Tsy menomenina izahay C'est pas que nous nous plaignons, fa mamotsitra teny ho anao. mais nous proclamons des paroles. pour toi. Atsangan'Andriamanitra eto izahay Dieu nous fait lever mba ho ici fitahiana ho anao. pour une bénédiction pour toi. Ka amin'ity androandroany ity Et donc aujourd'hui, aza tao mandalo ty fotoana ity que ce jour ne passe pas en fa vain. fotoanan'Andriamanitra izao C'est le jour de Dieu ananganana anao. pour te relever. Amaranantsika azy Pour terminer, inona no tokony ataontsika? qu'est-ce que nous devons faire? Tena tsara be le toetra nananan'i Petera. Le caractère de Pierre était très bien, Ka na dia mbola tsy sininina nitranga azy que même si rien ne s'est encore passé, dia notazominy foana ny tenin'Andriamanitra. il a toujours gardé en lui la parole de Dieu. Ary amin'ity androandroany ity ihany koa Et aujourd'hui également, anisan'ny fitaovam-piadiana tokony hananantsika parmi les armes que nous devons avoir, arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5:17. dans Jean chapitre 15, verset 7, Dia hoy ny voasoratra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha miray amika ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao, ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika Ce que Dieu exige de nous, dia ny hoe ho velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. c'est que la parole de Dieu vive en toi. Aoko ho velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Que la parole de Dieu vive en toi. Ao amin'ny Jaona 2:17. Dans Jean chapitre 20, verset 7, Ary ny mosoara izay nafeloany tsy nipetraka teo amin'ny lambapaty fa nivalona nitokana. le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais plié dans un endroit à part. Rehefa niditra tao amin'ny fasany Petera dia nanomboka nahita fa misy lambapaty ary nisy mosoara teo. Quand Pierre est entré dans le tombeau, il a vu qu'il y avait des bandes et il y avait un linge. Ka ny lambapaty dia efa noresahana tamintsika teo ny sasatsasany. Concernant les bandes, nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Fa ny mosoara kosa, inona le dikan'ilay mosoara? Mais le linge, qu'est-ce que ça signifie? Ny mosoara dia fanadiovana na hoe famafana ny atsemboako. Le linge sert à essuyer la sueur. Amin'ity androany ity Aujourd'hui, alefan'Andriamanitra ity zany mosoara zany. Dieu envoie ce linge ici. Ary amin'ity anio ity Et aujourd'hui, tsy miandro rapitso on n'attend pas demain, fa izao dia izao. mais aujourd'hui même, Dia tahaka ny alan'ny atsemboako teto ny alan'ny zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao. comme j'ai enlevé ma sueur aujourd'hui, toutes les mauvaises choses dans ta vie vont être enlevées. Matthieu 4:4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aza ataonao tahaka ny fitaovam-bavahana rehetra nisy hatramin'izay ny androandroany. Ne considère pas le culte d'aujourd'hui comme les cultes que tu avais eus Fa ity fotoana auparavant. androany ity le fotoana miavaka indrindra anovan'Andriamanitra ny tantaranao rehetra. Mais ce culte est un culte spécial pour que Dieu change ta vie. Ary tsy diso mihitsy ny lehilahin'Andriamanitra raha nanentana teo ny manao hoe raha mety aminao satria lehilahin'Andriamanitra dimy be izao zahay no mifandimby eto androany. Et les serviteurs de Dieu n'avaient pas tort quand ils étaient là, parce que nous étions 5 serviteurs de Dieu ici.
ho antsika zay nita tamin'enina dia efa nandray ianao. Tous ceux qui sont arrivés à 6 heures ont déjà reçu. Fa inoko fa amin'izao nita tamin'ny valo zao mbola nandray ianao. Mais ceux qui sont entrés à 8 heures, vous recevrez encore. Raha mino an'izany ianao ary raha marina zany azotehaka sonakoraka Si mahabe tu ho an'izay. crois en cela, acclame le Seigneur. Halleluja! Alléluia. Halleluja! Alléluia. Ohabolana 7 andininy roapolo sy raika amby roapolo. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Ny vokatry ny vavan'ny olona ny mahavokisoa azy. Eny, ny vokatry ny molony no mahavotsy azy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Akoatran'ny fitoeran'ny tenin'Andriamanitra na hoe fametrahantsika ny tenin'Andriamanitra mahazo toerana tsara ao anatin'ny fotsika. À part le fait qu'on place la parole de Dieu dans notre cœur, Dia mila miteny zavatra tsara mitsodrany fiainanao foana ianao isanandro isanandro. nous devons aussi dire de bonnes choses et bénir notre vie chaque jour. Manomboka izao fa hao ny teniteny foana rehetra zay nataonao tamin'ny zanakao. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire n'importe quoi. Satria ianao ihany no niteny taminy fa tondrona izy. Parce que c'est toi-même, par exemple, qui a dit à ton enfant qu'il est bête. Ianao ihany no nilaza taminy fa tsy silana azy izy. Tu lui as dit qu'il ne sert à rien. Antika rehefa tanteraka eo aminy zany fiainany zany Et quand cela se réalise dans sa vie, dia malahelo sy tezitra ihany ianao. tu es triste et tu es en colère. Ka androany Andriamanitra Et aujourd'hui, Dieu dia mamety toromarika atsika. nous donne un conseil, Fa ao am-bavanao ao que c'est dans ta ny bouche fahavelomana qu'il y a la sy vie ny fahafatesana. et la mort. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Que la gloire revienne à Dieu. Ny lehilahin'Andriamanitra ray aman-dreny betsika no hamosotra teny ho anao amin'ity androany ity amin'izao tapany faharoa izao. Le serviteur de Dieu va proclamer des paroles pour toi maintenant. Saotra ny tombontsika ny amin'ny afatry ny tompo tamin'ity androany ity. Tehaka mafy be Nous ho an'i remercions Jesosy. le Seigneur pour le message aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Mbola misy ny lambapaty miaina sy mivelona eto amin'ity tany ity mitandrema isika. Faisons attention aux bandes de morts qui vivent encore sur cette terre. Aza manaiky hitafy an'izany. Ne revêt pas cela. Nambaran'Andriamanitra taminao ny marina androany Dieu nous l'a révélé. dia misafidiana ny lalana tsara. Choisis le chemin. Mivavaka marina izay teny izay tsika eto. Nous allons maintenant prier. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zay no fahasoavanao. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ta grâce. Mankasitaka anao amin'ny afatra zay nomenao anay. Nous te remercions pour le message que tu nous as donné. Tafita ty aminay zany afatra zany androany. Nous avons reçu cela aujourd'hui. Mino izay Nous croyons fa ao ambadika ty fotoana androany ity que pendant ce culte-ci, dia ho lehilahy sy vehivavy vaovao no hitanao. nous serons des hommes et des femmes Fiainana nouveaux. vaovao no hitanao. Nous aurons une vie nouvelle. Fiainam-panahy vaovao no hitanao. Nous aurons une vie spirituelle Fahavelomana nouvelle. vaovao no hitanao. Nous allons avoir une vie. Ary manomboka amin'izao anio zao Et à partir d'aujourd'hui, ny teninao te ho velona ao anatinay. ta parole vit en nous. Ka hitondra ny fiainanay ho any amin'ny fahatsarana hatrany. Et cela va conduire notre vie à la Amin'ny gloire. anaran'i Jesosy Tompo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Teka mafan'Andriamanitra isika. Misaotra ny amin'izay tenin'Andriamanitra nambara izay. Remercions le Seigneur pour la parole. Amin'ity androandroany ity no ijoroka eto anaty anareo. Je suis debout devant vous aujourd'hui Amaly alan'Andriamanitra. en tant que serviteur de Dia Dieu. ambarako aminareo ny fahavelomana. Et je vous dis la vie. Zay rehetra maty teo aminareo dia ho velona avokoa. Tout ce qui était mort chez vous sera Ho vivant. velona avokoa noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Tout cela sera vivant grâce à Jésus. Velona avokoa noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Tout cela sera vivant grâce à Ary Jésus. rehetra mino dia hanana fiainana vaovao. Tous ceux qui ont la foi aura la vie nouvelle. Amin'ity rovolana farany ity ahita ny famarinana zany ianao.
Vous ferez cette vérité durant la fin de ces Ufitsora années. Andriamanitra dia atao hiteka mafy dia mafy. Acclamons très fort pour reserver le Seigneur. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Andamboly hiteka mafy dia mafy. Acclamons encore très fort. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra Que la irery. gloire soit à Dieu seul. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Andao tsika mbola hanao hira anankiray iraviravona eo am-pitsanganana. On va faire encore un chant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici aujourd'hui? Puis on va juste reprendre un refrain qui dit Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Que tous ceux qui sont libres crient fort Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse. Et on va danser pour le Seigneur. Avec joie, on va chanter la 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 la. Encore une fois avec joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Et on va sauter, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. La 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 la. 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 La 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 la. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car c'est toi, Seigneur, qui m'as libéré. C'est pour ça que je veux sauter de joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh.
zay rehetra nambaran'Andriamanitra tamintsika teto nanomboka zoma sabotsy alahady ho amarin'Andriamanitra amintsika rehetra izany. Tout ce que Dieu nous a dit à partir du vendredi, samedi et aujourd'hui, il va les justifier. raha mety koa ianao dia hita fiainana vaovao amin'ity roa volana farany Si ity. tu crois vraiment, tu verras une vie nouvelle avant la fin de l'année. avy amin'Andriamanitra izany ka dia andao hiteka mafy azy. Tout cela vient de Dieu, acclamons très fort. hivavaka saotran'Andriamanitra izy. Nous allons prier maintenant. Merci beaucoup Seigneur. Merci puisque ta présence était parmi nous aujourd'hui. Merci pour toutes choses, puisque ta parole nous a déjà dit. Et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci car on vient de prendre ton corps et ton sang. Et ton corps est en nous maintenant. Nous avons ton corps. Nous avons aussi ton sang qui circule dans nos veines. Alors nous avons la vie éternelle, Seigneur. Nous avons donc une vie que le diable ne peut pas anéantir, une vie que les diables ne peuvent pas détruire. Alléluia. Merci Seigneur, puisque aujourd'hui ta parole a apporté la guérison. Ta parole a résolu les problèmes. Merci Saint-Esprit, puisque tu nous as quittés dans la présence du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons dire Amen. Amin'ity fidirana fahatelo ity a dia mbola hiaraka mpanompon'Andriamanitra pasteur Jacques. filazana lehibe filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io, isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanantsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny fonoko dia zao, satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany koa dia ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga. Ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Manantena anao eo namiko, eo naminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra.